alahady fahafito ambin'ny folo en Trinité sady alahadin'ny AFF fanio ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka amin'ny Perikopa fanekena taloha bokin'ny Isaia mpaminany Isaia toko faharoa ambin'ny folo ho raisina amin'ny andininy voalohany ary teny ianao amin'izany andro izany hoe iteranao aho Jehova fa na dia tezitra tampo azy ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampionona ianao indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky aho fa tsy mba hatahotra fa Jehova tompo no hoeriko sy fiterana fa efa famonjena izy koa amin'ny fifaliana no antsaka anareo rano amin'ny loharanom-pamonjena ary tenanao amin'izany andro izany ka hanao hoe miverany Jehova miantsony anarany ampahafantarany amin'ny firenena ny asany ampahatsiaro fa efa misandratra ny anarany mankalazany Jehova fa asa lehibe no nataony ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany miantso mafy sy miompy riponina ny ziro fa lehibe ao afovoanao ny iray masiny Israely hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao tantara ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo ho raisina amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ary fantatry ny Jios sy ny jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy tompo ary maro izay niny dia tonga ka nieky sy nilaza ny asany ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokany ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra ary ny voatondalo ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 10,000 izany fatratra toy izany ny fandroso ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny ary rehefa vita izany zavatra izany Paoly dia nikasa tao ambony andeha hamaky any Makedonia sy Akaia aloha vao akany Jerosalema ka nanao hoe rehefa tonga any aho dia tsy maintsy ahita ny Roma koa ary ny olona tamin'izay nanombo azy dia Timoty Erasto no nirahiny nakany Makedonia fa izy mbola nitoetra tany Azia andro vitsivitsy kosa ho faranana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko faefatra ho raisina amin'ny andininy fahasivy amby telopolo ary avy amin'izany no hananikinana ny tompoteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary maro ny samartana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazan-dravehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra natao ary rehefa nanatona azy ny samartana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroandro izy ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin-dravehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao ary rehefa afaka ny indroandro dia niala tao Jesosy ka nakany Galilea fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny
rehefa tonga tany Galily izy dia nandray azy ny Galilianina satria fahitan'izay rehetra natao amin'ny tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravony. Fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravony. Masina ny tenin'ny Tompo. Voninahitra ho anao ry Jesosy Kristy Tomponay. Tsy misy mahazaka izany voninahitra ho izany ry Tompo afa-tsy anao irery ihany. Ambaranay amin'izay mifandray aminay izany voninahitra ho izany izay asehonao amin'ny alalan'ny asanao mba hinony anao ihany koa. Raha hiroso amin'ny fiainonany afatrao izay ry Tompo dia ho fenona amin'ny fanahinao masina ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao ary ny vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.